Zay ny amin'ny vaovao fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika tao anatin'ny herinandro dia nanao fitsirena tampoka teto Andrenivohitra. Ny teo anivo ny foibe fitsarana fiarakodia ny isa 7,3 ireo fiara nosavaina nandritra izany ka toa ireo natao inapitra tao ihany koa nampidirina fourrière. Fiara-panjakana 910 no tsy nisy visite teknika nandritra io hetsika io. Nanomboka ny 3 febroary lasa teo dia nidina teny an-dalambe nanao fitsirena tampoka teto Antananarivo ny teo anivo ny foibe fitsarana fiarakodia ny 6 febroary lasa teo no ny farany io hetsika io izay nahitana trangana tsy fanaran-dalana maro. Tao anatin'io 7 andro io dia nahatratra 7,3 ireo fiara nosavaina tsy nitomombana tamin'ireo dia 9,7 3,7 nampidirina fourrière. Tsy fiaran'olon-tsotra ihany no nitsiriana teny an-dalana teny fa ny an'ireo fiara-panjakana aza dia tsy maintsy natao izany ihany koa. Anisany tsy fanaran-dalana tsikaritra nandritra izany ka tsy mbola nahavita visite teknika ny ankamaroany ireo fiara ireo. Iarasika mahalala fa nisy ny toromarika ny gouvernemanta amin'ny tsy maintsy andalovan'ireo fiara-panjakana ireo mandalo fisarana ihany koa tahaka ny fiaran'olon-tsotra zany satria mitovy ihany io na fiara-panjakana na fiaran'olon-tsotra dia samby misy aina arovana misy fananana arovana ka mahakasika an'io zany dia eo amin'ny 7 eo zany no fiara-panjakana no siriana zany ary eo amin'ny 7 zany no hita fa tsy mbola nahavita visite teknika zany eto zay moa zany dia manohy ny fanentanana zany satria tsy andoavam-bola ny fisarana fiarakodia ny fiara-panjakana fa maimaipoana ka dia tongava isika mpiasa-panjakana zany tongava isika tompon'andraikitra alefaso ny fiara mba ho saraina satria maimaipoana io ary fomba ihany koa zany anasarasika ny fikozakozana reny fiara-panjakana reny satria alohan'ny raha ho saraina ny fiara dia jerijerena ny zavatra tsy mety raha tsy lany visite moa izy dia midika zany fa mbola amboarina ihany koa azo saraina mba ialana amin'ny loza amin'ny famovoizana. Izareo ekipa enina izay nifampizara manerana ny boriboritany enina misy eto Antananarivo nanatanteraka ny asa izay samy nahitana manamboninahitra mpitsara fiarakodia, mpamily sady sekretera ary zandary hafa avy ao amin'ny Toby Ratsimandrava. Tsy nikely sorika ireo tompon'andraikitra ireo fa samy nandray ny andraikiny avy ka nahazahoany izao vokatra izao. Eto hatrany izao hetsika izao fa tsy hijanona hatreo ary any tanànantsika tompona fiara rehetra hitondra sy hikarakara ny fiarana hatrany mba hisorohana an'ireo loza mety hitranga.